izay alohmarana izay sarana namana amin'ny saran'Andriamanitra isaran Jesosy eo an'izany fisarana sy maintsy amin'ny amy fotoana tsy angatahan'andro nanamelohana zay rehetra manamety namany ka tsy afaka hivavaka ho azy. Raha lany tompo hoe izy tsy afaka hitantarateo ny fisarana io satria fantatao sara iko a voadiniko ao sara ny fisarana satria ny fisarana dia olony rehareha ny mpisara olona miadinadina manandra tena miaza tena ho zavatra miaza tena hoe mino miaza tena hoe izaho misy kantsy izy ka sinagogany satana sinagogany satana hitany fampati Jesosy zany sarovy ny fisaranao namanao mizory io ny falamelohana ny namanao mizory io misangana io mina ny hevitrany hanatrenao ny Jesosy am'izay alosay ho avy izy ho avy izy ho tonga eo alohanao izy ho tonga eo amin'ny tokantranonao izy ho tonga amin'ny lalan-kalehanao ny fitorinao ny filazantsara izy ho tonga amin'izay alefanao rehetra ny fanambaranao ny ten'Andriamanitra izy raha ohatra anao te-osina raha ohatra anao mpiteny ratsy raha ohatra anao mpiteny fa izay tena ny tena ratsy ny namana anao hoe nitompanao te iteno asiko ty teny ity ianao koa efa voasaran'Andriamanitra miaraka amin'izay ina teny Jesosy fitiavana fitiavana izy koa asa nomena ny alika izy zany alika lazainy Jesosy izy nohariny amintsika eto aminosika izy alika lazainy Jesosy io izy nokosola zay io ataony am'izay teny mamparikoriko tanteraka ny malagasy io mamparikoriko azy noharina amin'ny alika nefa nataony Jesosy tamin'ny raha vehivavy hoe tsy mety raha ny mofonjaza nomenany amboakely nataony amboakely midahanetry tena hialany fanandrata-tena io heveriny Jesosy izy io alika io izy ataosika hoe tsy mino ny alika sy zany ny hevitry Jesosy ataosika hoe tsy mahalala ny alika sy zany veritery fa izao sarovy indrindra eo anoloanao izy eo anoloanao izy tadidio izy ary zany eto nyloko zany izy zany eto nyloko zany iza io ianao mitorotoro foana miteniteny foana aza miteniteny foana ho anara Jehovah-Andriamanitra io fa ataony Jehovah-Andriamanitra miteny foana ny anarany satria ny andalany hanao deba mba fantatra be Jesosy mba mahalala ny Jesosy be izanao sy titorenany filazantsara izany tarito mora fa izany nataony Jesosy tanda vehivavy Samaritana sy nanozongosana vehivavy Samaritana izy fa nanambitamby nanorokoroka sady niteny tanteraka izy ampahendrena ianao dia fa mahita ny namana sady io dia tsy mino ka io dia tsy manana ny fanan'Andriamanitra io ka dia tena olona mpanosaina mihitsy io dia olona tena tsy manam-pahalalana tsy izany ilay Jesosy tsy izany tsy mitadiny marina Kristy fa mitadiny olona mpanita ny ilainy olona mihetra olona mahatsiaro tena tanteraka fandanino ny namana izy io ilainy Jesosy io ilainy sarovy terena koa ianao izaho hangataka mipahendrena sy hangatangataka foana ny zavatra tsy mitony anao ianao zaho ao dia hangataka hoe zavy mba tosinera
sy mangatapona ve zany raha ny olona tahaka zao ilaza izany zavatra izany izaho teo président sy no manaraka ny voninahit'Andriamanitra ve zany izaho kosa toy izao sy toy izao sy ny Jesosy fa ny fangatanao Jesosy leoahany fahamarinanao leoahany fahamasinanao leoahany fanetretenanao Jesosy leoahany falahinao leoahany voninahitao Kristy raha mety izy dia hanomeanao miasany Jesosy miasany izany no ilaiko izany no angatako raha angataka zavatra izaho tsy maintsy toy izao ny ilaiko tsy maintsy milatsa ianao zay manandra tena no hasetany amin'ny parakidy tateraka tilaina ny fanandatena nangatavy omena izy tianao angatavinao amin'ny Jesosy harena ve vola be voninahitra zavatra tsy misy mila mangatahany ny angatahiko aminao Jesosy dia ny fahembrena fahembrena ilaiko aminao azahoako itony ianaranao amin'ny fahembrena ina ny tianao Jesosy ny angatahany fitiavana fambeferana izany no ilaiko izany no angatahako aminao Jesosy tomany izany isanandro amin'ny Jesosy aho mitoloko ny tompo isanandro omeo ahy io fitiavana io omeo ahy fanitintena io omeo ahy io Jesosy sy voninahitra ny ilaiko sy ilaiko zany raha manamboninahitra be miavinavina amin'ny namako izy manambony tahaka izy ny tahaka raha manakirony izy ny tahaka raha misy zavatra vitako amin'ny fiangonana izy ny tahaka raha tsy raha tsy vita ny fiangonana raha rehetra na inona hoy olona rehetrarehetra izay mpitondra toniny fiangonana tsy zany ilany Jesosy ianao handondona raha mandondona Jesosy zay hety mampandroso azy zay mandondona amin'ny Jesosy dia hiara-misakafo aminy aho hiara-minany aho hiara-mipetaka aminy aho hiara-manjaka amiko izy izany atao Jesosy raha mandondona izy ka mangataka marina mpitiavana ianao nefa Isaia sarovina Virginia dimedana dimeny nandondona satria lany tanteraka ny fiolony sy misy tokony hampianana an Jesosy miasakazapona izy miasakazako mivaravarany lanitra nefa tsy hita zay tokony handresana azy olona tony maty ny atiny maty ny heriny maty ny fieny ilay miambona kosa sy nanandrana fahatany sy nanandrana faratsiny sy nanandrana inana iny laina sy fetaka miara-niditra tao amin'ny fanjakany Kristy ino Jesosy nitarika azy izany vitsy iroahana lay Virginia dimedana sy mendrika hiditra ty famaloto sy mendrika hiditra ty faratsy sy mendrika hiditra ty famanandra-tena sy mendrika hiditra ty familaza amin'ny tena amin'ny zavatra sy mendrika hiditra ilay manana fahefana teo anatreo ny lanitra dia mpitsara marina be Kristy sy nampiritrasa nefa nantenainy nanantena fola izy satria tsy misy ijabatra tokony hataony eo amin'ny Jesosy saroty nampihanao azy izy izay mahay zavatra mangataka aminao ny zanakao nenefa ardady kanjony vato ny menao azy sy mpamitaka ve za hatiny zanakao nateraka izy taninao menao vato ineo zavatra zany hena naginalaginy mena rana no menao azy izany zay fanirazana natan'izay minana zany de mbazeroteretanao riatokana tsy afaka menana rana ny olona mangataka aminao amin'ny Jesosy ianao
Milazy Jesosy, azomena lenda izy, azomena fitoky zany mena rano, azomena zava-dratsy izy, na osy, na teny fiana, na teny ratsy, azomena azy zany. Fa tsy zakan'i Jesosy. Zareo viary. Izany nataon'i Jesosy aminao rehefa ankehitriny zao. Hianao, impirina angataka taminao ny havanao fa nanomenao. Impirina angataka taminao ny raha ilainao fa nanomenao, sady ny akanjo koditro. Isa, ny zavatra anankiray. Toa, ny fanazana ny akanjo masina. Aza fitoan'ny alika ny akanjo masina. Izao, ny alika dia midevolo, manao tivolo. Izay tena mamiravira ny tenan'Andriamanitra. Manao tsintsina ny Kristy. Aza fitoan'ny Kristy. Mivatsonareo izy. Mamiravira izy ny fotsanao izy ho amin'ny teny fianaminy enavembaniny. Enavembaniny. Enavemba mpanofon'Andriamanitra. Enavemba mamalala Jesosy. Tsy maintsy fanazana amin'ny fanomezam-boninahitra ny tomanao ny olona. Fa tsy teny avinavina, tsy teny fanandram-patena, tsy teny tsintsiny, fa izao fitiavana, faly amin'ny mpanahy. Faly amin'ny mpanahy. Mitambatambasanao azy, dia tsy mifototra izy fa mahay manaiky tanteraka amin'ny Jesosy mpamonjitsika. Tsarovy ary renay atokana ho anao ny teny, ho anao, ho ahy ny teny. Voasara kehitriny, asonao raha mieritseritsy anao hoe voasara amin'ny foko, amin'ny saiko, amin'ny fieritseretako, dia sao matoky ve fa ny Jesosy ianao. Hiva Jesosy tomponay, hiva, ahy tanteraka ve, ahy amin'ny fito ve, ahy amin'ny fieritseretako, ahy amin'ny fiainako, ahy amin'ny fijoroto ve, ahy amin'ny fitenenako ve Kristy. Sa aniza izy, raha ny hasany mitoetra ato, dia very mandrakizay eo. Very tanteraka, tsy misy famonjena ho ahy raha ny biboniny ao, raha satanany ao, raha ny fiavina vonao tamin'ny fanandram-patenany ilay maisina no ao, dia ho faty aho, ka tsy ahita ny lanitra. Tsy ahita ny lanitra tanteraka. Azo antoka izany ka tsy ahita aho, tsy ahita aho. Fa raha ny fitiavana kosa ny ao, dia midanadana ho anao ny lanitra. Avia, ilay mitahiny raiko, mando vavy fiainana mandrakizay. Hoy Jesosy, tompony fiadanana. Ho antsika rehetra ny hoe, ny herin'ny tompo, ny fahasoavan'i Kristy, ny fiadanana. Satria nandray famelam-po. No, na dia voasara azy dia, hoy Jesosy, voavela ny heriko. Rehetra. Aza nataotra izy, momba nareo aho, mandra-pahatonga ny fataperany zao tontolo izao. Zava-pepe zany, takaty ny saintsika ve, ny fataperany zao tontolo zao. Ho anao, tokony amin'ny Jesosy. Anio ombanao aho, mandra-pahatonga ny fataperany zao tontolo zao. Raha misy manohitra ny ten'Andriamanitra, dia manohitra ny vato mipodidy hatrany mipendromonta izy. Izay ndarano dia tortsy mongo. Mongo tanteraka. So misalasala ianao. Amin'ny fonao io, amin'ny sainao, amin'ny fieritseretanao, amin'ny fiainanao. Tsarovy fa Jesosy miteny, aza matatra faombanao aho. Amen. Mivavaka. Andriamanitra masina, Andriamanitra mahiro, Andriamanitra azo antoko, Andriamanitra tomponay, Andriamanitra fototraino, tsarovy reto Andriamanitra, mba tsy hitomagna, so mangatsiaka ny fonika ilazy izy hoe, sy nahazo Jesosy tamin'ny fitoerany ty aho, feno fahantrana izy mamonina izy zany, feno fahantrana izy, feno hanahelo, feno fahoriana, avoty izy Jesosy, noazy ny afo masina, noazy ny hery, noazy ny fanahy masa Kristy eo, noazy izany tompo, noazy sabony firy tompo, hafanao ny afo masina izy, mba ndray famelan-keloko,
handray ny fitiavana, handray ny faharetana, sarovo rehetra tsekon'Andriamanitra, atsiaro bavaka ho an'ny namana, atsiaro angataka ho an'ny rahalahy, atsiaro angataka ho an'ny anabavy, atsiaro angataka ho an'ny ray aman-dreny, atsiaro angataka ho an'ny mpitakazy frere, ho an'ny olo Madagasikara eto Jesosy, ho an'ny olo mandafin-dranomasina, merody manontolo Kristus izao tontolo izao manontolo, handatara isaroa lahy bavaka ho an'izao Jesosy. Ampy Kristy fa ianao miefa manokana ary mitondra sy mitantana ny olonao rehetra. Hamonjy eo, sy maintsy toroky ianao, so matorinao koa vahiny. Tsy maintsy mandana ka, satria tsy manana. Re Kristy mombanay mitahia ka manomeza hery voninahitsy ny anaranao rery. Saroy famasinanao zahay mba handay ny hirinao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany ato amin'izao ko mandrakizay. Amen.
saurana, erana sabun bida itama